Amin'izao ankehitriny izao dia miha mihitatra trany ary miha mahita fika foana ireo mpanao ratsy indrindraindrindra fa ireo mpisoloky ary ahitana taratran'izany avokoa ny sehatra rehetra amin'izao ankehitriny izao fa nitranga tany Mahajanga ity dia isany fisolokiana izay nanaitra ny maro sady nahatalanjona ihany satria mody misoloky amin'ny alalan'ny kalanoro ireo andian'olona tany Mahajanga ka maro ny olona sibatra izy ireo tamin'izay resaka fisolokiana amin'ny alalan'ny kalanoro mampitombo vola be ao anatin'ny compte izay ka nipitsipitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahito isan'andro tsy ampindrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipoko zay dia ny raharaha fisolokiana no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity ndao ary ho resahantsika ny trangana fisolokiana izay tena nanaitra ny maro tany Mahajanga izay tsy vitsy fa efa maro ireo olona izay lasibatry ny reto izay mitonona azy ho manana kalanoro indrindraindrindra ny tany Mahajanga itony satria mantsy isika olombelona dia mino an'izay fisiny kalanoro sy ny hery miafina isan-karazany izay satria zavatra tena misy moa izany rehetra izany fa araratiny ireo olona izay tsy matahitody nefa ny izany rehetra izany no anaovana izy ireo asa ratsy ka lasa manaratsy endrika an'ireo mistery izay efa nisy tao Madagasikara efa hatramin'ny ela ka mandraka tiany androany ny amin'izay hoe fisiny kalanoro sy ny hery miafina isan-karazany izay amin'izao fiainana efa sarotra izao mantsy ny olona anankiray raha vao mora rebirebena amin'izay hoe fampitomboana vola haingam-piasa izay ary mbola nampinina ihany koa amin'ilay hoe heriny masina izay dia iny fa miroboka avy hatrany satria ny olona rehetra dia samby tia ho anam-bola ary ny fiainana moa sarotra amin'izao ankehitriny izao indrindraindrindra fa amin'izao fotoam-pahavaratra izao dia miha mitombo hatrany izay resaka krizy sy ny hamafy ny fiainana izay ny fiakaran'ny vidim-bary moa efa tsy asiana resaka intsony etsy andanin'izay ka izay no mahatonga an'ireo olona izay mora alaim-panahy no lasa mora rebireben'ireo olona izay mpisoloky amin'izay fisandohana fisiny kalanoro sy ny maro hafa izay trangana fisolokiana kalanoro izay moa no niseho tao Mahajanga izay araky ny volazantsika atrery am-piandohana dia nisy mpamily bajaj iray izay tena lasibatrin'izy ireo ary izay no nasahy nitoroka sy nitory an'ireo olona izay mpanao fisolokiana amin'ny alalan'izay resaka kalanoro izay fa tsy izy rera nefa no lasibatra tamin'izay fa maro ireo olona izay efa voamafy tamin'izay resaka kalanoro hosoka izay nataony iretsy farany fa ity mpamily bajaj ity ihany no sahy nitory sy nitoroka azy ireo toy izao ny fomba fiadin'izy ireo ao anatin'izay fanaovana kalanoro hosoka izay mody miantso any olona tsirairay izy ireo amin'ny ilay hoe afaka mampitombo vola fa ny kalanoro mihitsy no miantso amin'ny telefona anindry olona iny vantany vao mandrehy any feon'izy ireo miantso ao ambadika ny finday ireo olona izay mora alaim-panahy sy ireo olona izay malemy fanahy dia iny fa mino ary manantena izay lazain'izy ireo mody asian'izy ireo vola sarisary ao anatin'ny finosana eny ankaikin'ny vodimanga ary asain'izy ireo manatitra tantely sy ny zavatra fandrehitra manitra ireny izay fiantso kalanoro araky ny voalazan'izy ireo moa ireo olona izay antson'izy ireo amin'ny alalan'ny telefona izay miaraka amin'ny vola maro eny am-pelantanana mba ho ampitomboana any amin'izay resaka kalanoro izay vantany vao mandray izay iretsy farany dia iny fa tafaroboka mividy ny tantely sy ny zavatra fandrehatra manitra izay mba ho fiantsona ny kalanoro ary lasa miaraka amin'ny vola eny am-pelantanana mba handeha amin'ilay toerana izay tondrohin'izy ireo zay vantany vao tonga eny amin'ny toerana dia asehon'izy ireo izay resaka vola ao anaty finosana izay fa tsy azo
kasihina na ihany koa tsy azo tazomina. Vantany vao mahita izay ireo olona izay jonoin'izy ireo zay dia asain'izy ireo mandefa an'ilay vola eny am-pelantanany amin'ny alalan'ny irony Orange Money sy ny vola ary ihany koa Airtel Money irony. Vantany vao lasa nefa ny ireo vola eo am-pelantanana amin'ny alalan'izay mobile money izay dia manomboka eo vao mahazo mitondra an'ilay finosana misy vola ary tsy azo savasavaina iny finosana iny raha tsy tonga any an-trano. Lasa tokoa ireo olona izay voajony mitondra an'ilay finosana misy vola ary tsy savasavaina mihitsy raha tsy tonga any an-trano. Akory nefa nahagagan'izy ireo raha vantany vao tonga any an-trano fa tsy vola akory ilay ao anaty finosana fa vola izay natao photocopie en couleur ary ny ao ambanin'izany rehetra izany dia taratasy izay notapahana mitovy amin'ny halavan'ny vola mba ahafahana mamitaka an'iretsy farany amin'izay hoe vola nampitombona izay. Noho ny voafitaka tao anatin'izany ilay mpitondra bajaj dia iny fa nampandre ny mpitandro ny filaminana ary natao moa ny velam-pandrika raha vantany vao nandre izay ny mpitandro ny filaminana mba ahafahana misambotra an'ireto olon-dratsy izay misy loky amin'ny alalan'ny kalan'ora ireto. Rehefa napetraka izay velam-pandrika rehetra izay dia tratehaka ireo tena tomponantoka amin'izay fanaovana kalan'ora sandoka izay ary notazomina any am-ponja mba hanaovana fanadiadiana mahakasika an'izany rehetra izany. Ka ho any izay mbola tsy voa dia mailomailo hatrany faniratsy lalana amin'izao fotoana izao. Tsy ny kalan'ora no tsy misy fa ireo olona izay tsy matahotody no sahy minia mampiasa an'izay hoe resaka kalan'ora izay mba hanaovana fisolokina. Nefa tsy izay ny zavatra tena misy marina ao ambadika an'izay misteri ny kalan'ora izay raha ara-tantara no jerena fa iretsy farany amin'izao fotoana izao dia lasa zary ataon'izy ireo fitadiavam-bola sy ny fisolokina ny hafa izay resaka kalan'ora izay tsy misy amin'izy ireo akory izay fa lasa kalan'ora sarisary ary izay no entin'izy ireo misy lokolona etsero izay amin'izay fampanantenana amin'ny resaka vola be sy ny fananan-karena sy ny maro hafa izay. Dia mbola misy ihany koa ny sasany mody manao an'izay hoe mitsabo sy mampanasitrana ny olona maro izay amin'ny alalan'ny kalan'ora izay nefa fitadiavam-bola fotsiny ao ambadika an'izay fa tsy misy hasina akory ny zavatra ataon'izy ireo ary tsy misy akory izay kalan'ora eny amin'izy ireo izay fa lasa zimbazibain'izy ireo amin'izay resaka fanaovana hosoka izay fotsiny zavatra manana hery miafina itony ary tsy tokony hoentina tahaka an'izany ny zavatra izay manana ny hasiny sy ny heriny itony fa sao dia hanimbanao amin'ny afara izany fanaovanao hosoka sy ny fisolokiana olona isan-karazany izany. Ka izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ty tomboko lazy tomboko vavy misoratsika rehetra naraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Aza adiny ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahito isan'andro. Tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka dia amin'ny rarisoa.